Mampitombona aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay hotoriana amintsika amin'ity anio ity havana dia ny Titosy toko faharoa ny andininy faha 1:10 hatramin'ny faha 5:10 izay efa novakiana tamintsika teo. Fa ifatoantsika manokana ny andininy faha 1:10 sy ny andininy faha 2:10. Andeha hovakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andahy izay teo mpanatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toem-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Ny epistily ho an'ny Titosy dia mirakitra fitondran-tena ho an'ny kristianina, ary voaresaka ao anatin'izany ny tanora, ny antitra, voaresaka ao anatin'izany epistily izany. Fa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao ry havana, tanivon'ny fiangonana dia mbola ao anatin'ny adventy isika, izany hoe miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ary ity perikopa ity dia manambara ny fiavian'i Jesosy Kristy. Inona no antony izay niavian'i Jesosy Kristy? Mitondra inona ho an'ny olona ety an-tany? Izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Ka ao anatin'izany indrindra no andeha ho resahantsika ny amin'ny hoe Jesosy Kristy araka ny ambaran'ity soratra masina ity, mitondra inona ho an'ny olona, nitondra inona ho an'ny kristianina. Ny voalohany ry havana, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho antsika dia tsy noho ny herintsika, fa tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantaran'ny olombelona, fantatsika tsara ny zava-misy izay iainan'ny olombelona ankehitriny. Fa isika olombelona dia notorotoroina tamin'ny fahotana. Teraka tao anatin'ny fahotana isika olombelona. Fa Jesosy Kristy irery ihany no notorotoroina tamin'ny fanahy masina. Arak'izany dia mpanota isika olombelona, manana fahotana tsy tanteraka, manana izay lazaintsika hoe fahalemena. Fa Jesosy Kristy irery kosa no tsy mpanota, na dia tonga olombelona tahaka antsika azy izy. Ka tao anatin'izany fahotana izay niainan'ny zanak'olombelona izany indrindra no nisehon'ny fahasoavan'Andriamanitra, ka ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tety an-tany no porofo mivaingana ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tanteraka tao anatin'izany ilay teny eny amin'ny filazantsara ny Jaona hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana. Izany hoe ilay fahasoavan'Andriamanitra izay tsy hita maso no indro tonga hita maso tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa miresaka hoe fahasoavana ihany koa ry havana ny fiangonana, rehefa miresaka hoe fahasoavana isika malagasy indrindraindrindra, dia indraindray mifanakaiky, indraindray voaresaka, indraindray afangarontsika, ataontsika mpambaray ao anatin'izany ny fahasoavana sy ny fitahiana.
ka andeha raha hojerentsika inona no mahasamihafa ny fahasoavana, inona no mahasamihafa ny fitahiana. Araka nefa nolazaina teo ry havana ny fahasoavana dia tsy vokatry ny filantsika olombelona, tsy vokatry ny asatsika, tsy vokatry ny maha-izy azy atsika, fa tena avy amin'Andriamanitra tanteraka ny fahasoavana. Izy Andriamanitra no manome fahasoavana ho atsika, ka na dia mpanota aza isika tsy miendrika natao hoe zanak'Andriamanitra, dia noho ilay fahasoavana dia nomeny an' Jesosy Kristy mba ho afa-pahotana, ho afa-keloka. Ka ny ivon'ny fahasoavana dia ny famonjena. Zany hoe raha vao miresaka fahasoavana zany dia tsy maintsy famonjena ny ao ambadika izany. Ny fahasoavana dia ny fanesorana, ny fahanalana antsika tao anatin'ilay fahotana, ka tonga antsika ho afa-pahotana ho tena zanak'Andriamanitra. Tsy noho ny famendrehantsika, tsy noho ny fahamarinantsika, tsy noho ny ezaka izay ataontsika, fa tena Andriamanitra mihitsy no manome izany fahasoavana izany ho antsika olombelona. Ka na ny mpanota na ny olo-marina dia misitraka izany fahasoavana izany avokoa. Fa inona kosa raha ny fitahiana? Ny fitahiana matetika dia faritana ho vokatra na ho mariky ny fahasoavana. Ny fitahiana dia zavatra azo tsapahitanana hita eo amin'ny fiainana izay mino. Arak'izany ny fitahiana dia izay mino ihany no mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raha vao miresaka hoe fitahiana ianao zany dia mila hainao tsara no manavaka azy, fa ny fitahiana dia tsy maintsy misy hetsika ataon'ny olona, na io ny fahamarinana izay iainany, fa na ihany koa io ny finoana izay arahana asa. Ka raha mivavaka zany isika mangataka amin'Andriamanitra, ohatra hoe mangataka zanaka amin'Andriamanitra, dia ny finoana izay anananao, ny hetsika izay ataonao, ny fahamarinana izay ataonao, ka rehefa mivaly ny vavaka dia azonao izay nangatanao, dia fitahiana zay. Fa ny fahasoavana dia tsy misy hetsika nataonao, fa avy amin'Andriamanitra no manome anao izany, na dia tsy sahazanao aza izany. Fa ny fitahiana dia tsy maintsy misy hetsika, tsy maintsy misy asa, na amin'ny alalan'ny finoana io, na amin'ny alalan'ny asa iainana amin'ny fiainana andavanandro, dia mila haitsika tsara no manavaka an'izany. Ao anatin'izany ry havana dia izao: ny fahasoavana dia tsy misy asa, fa ny fitahiana dia azo antsoina ihany koa hoe valisoa, fankasitrahana noho ny asa izay nataonao manoloana ny finoanao an'Andriamanitra. Ka ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia tsy misy hoe noho ny asantsika olombelona, noho ny fahamarinantsika, noho ny fangatahantsika, fa araka ny efa nambara teo hoe izy Andriamanitra mihitsy no nandefa ny zanany lahatokana ho antsika olombelona. Dia izao no voasoratra any amin'ny Efesianina 4:9 sy ny 7. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehareha. Dia mazava tsara zany, tsy noho ny asa fa tena avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Ao anatin'izany dia inona ara no ataontsika, inona ara no andrasana amintsika? Indraindray isika ry havana dia manararoatra izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Isika fiangonana protestanta dia manana ilay fotom-pinoana, manana ny finoana hoe isika olombelona dia mpanota mandrakariva.
manota mandrakariva isika isan'andro, isan'ora, isa-minitra. Fa rehefa mpanota mandrakariva isika olombelona, Andriamanitra kosa nefa dia mamela heloka mandrakariva. Izay le fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mpanota ny olombelona dia mamela heloka mandrakariva Andriamanitra. Fa ny fahatelo, rehefa mamela heloka mandrakariva Andriamanitra dia le olombelona mpanota mandrakariva voavela heloka mandrakariva. Dia indraindray isika toa manararoatra izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka efa fantatra hoe mpamela heloka io Andriamanitra io voavela heloka mandrakariva raha mangata-pamelana dia matetika manao fahotana dia mangata-pamelana dia manao fahotana dia mangata-pamelana dia zahay foana matetika ny fiainantsika olombelona. Fa nefa tadidio ry havana, fa ny fiainantsika ankehitriny dia ao anatin'ny vanim-potoana eto ny fahasoavan'Andriamanitra, fahazadino ihany koa ry havana, fa ato ambadika ato ilay fitsaran'Andriamanitra. Ka tsy misy mahafantatra ny fotoana isika, sao sanatria ao aminao ilay manota iny no tapitra ny fahavelomanao. Sao sanatria ao aminao ilay tsy voavela heloka iny, tsy nangata-pamelana, no tonga aminao ny fahafatesana. Dia tsy tanteraka aminao ilay famelan-keloka. Ka mila mitandrina mandrakariva isika ry havana, tsy hanararoatra izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa ny faharoa ry havana dia izao, ny nahatongavan'i Jesosy Kristy araka an'io andininy 12 sy ny 12 io, dia tsy hoe tonga fotsiny Jesosy Kristy tety ambony tany niaina ny fiainantsika olombelona, fa nitondra fampianarana ihany koa Jesosy Kristy, namela fampianarana ho antsika. Voaresaka ao anatin'io andininy 12 ny amin'ny izao tontolo izao sy ny fiainana araka an'Andriamanitra, dia ny fiangonana izay mbola eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy misy ireo fihetsika, tsy maintsy misy ireo toe-panahy izay tsy tokony hanana ny fiangonana raha tena fiangonana marina izy. Nahatongavan'i Jesosy Kristy ho aho teo dia nitondra fampianarana ho antsika. Ny fampianarana izay nentina dia tamin'ny alalan'ny teniny. Ao anatin'izany no ahitantsika rehefa mamaky ny filazantsara ianao dia Jesosy Kristy mamerimberina matetika ny fitenenana hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, dia misy toy ianao fampianarana. Fa tsy tamin'ny alalan'ny teniny ihany, fa tamin'ny alalan'ny tenany ihany koa, dia ny filazan'ny tenany. Dia rehefa mamaky ny soratra masina ianao dia mahita Jesosy Kristy manambara ny tenany. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fampianarana ho antsika izany rehetra izany. Fa tsy tamin'ny alalan'ny teniny, tsy tamin'ny alalan'ny tenany, fa eo ihany koa tamin'ny alalan'ny fihetsika izay nataony, tamin'ny alalan'ny asa izay nataony. Dia hitantsika ny nandravana ireo mpivarotra sy mpanankaly tao anatin'ny tempoly, ny fahagagana izay nataony Jesosy, ny fahanasitranana sy ny sisa sy ny sisa. Ireny rehetra ireny ry havana dia fampianarana avokoa, satria ny fampianarana tamin'izany vanim-potoana izany dia tsy tahaka ny ankehitriny hoe misy sekoly voatokana, fa ny fampianarana tamin'ny vanim-potoana ny ainan'i Jesosy dia fampianarana teny ankalamanjana, nandehandeha ny tety tanàna, teny an-tendrombohitra sy ny sisa. Hitantsika amin'izany Jaona mpanao batisa izay teny amin'ny rano no nanaovan'ny fampianarana. Jesosy Kristy teny amin'ny tendrombohitra sy teny amin'ny lalana no tena nanehoany fampianarana. Ka amin'ny mahafiangonana antsika eto amin'izao tontolo izao ry havana dia misy ny toetra izay alaitsika, misy ny fianarana izay raisitsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy,
dia ny hialantsika amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa hoy ny soratra masina hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavazana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Romanina 12:12 ny 2. Ry havana, tadidio tsara fa isika fiangonana ankehitriny dia tsy mbola ny an-danitra akory. Isika fiangonana ankehitriny dia mbola eto amin'izao tontolo izao, ka misy ny fifandonana eo anatrehan'izany ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fiainan'ny fiangonana izay mpanaradian'i Jesosy Kristy. Ka raha milaza ny soratra masina eto manondro hoe izao tontolo izao dia voalohany izany aloha anambarana tontolo, anambarana toerana ilay izao tontolo izao izay fantatsika, fa tadidio ihany koa fa n'izao tontolo izao anatin'ny soratra masina dia entina hanondrona toetra, dia toetra ratsy. Ka ianao zany raha miaina ny fiainan'izao tontolo izao dia misy toetra ratsy zany ao anatinao ao anatin'ny soratra masina no milazan'izany. Ka ho fampieritrretana anao ry havana dia izao, tadidio tsara ty teniko ty dia samy mieritreritra ny tenany hoe iza marina ianao, ny fiangonana ianao zany, izao zany, ianao ve olon'izao tontolo izao sa olona eto amin'izao tontolo izao? Fa raha araka ity soratra masina ity ny fiangonana dia tsy olon'izao tontolo izao fa olona eto amin'izao tontolo izao. Ka raha olona eto amin'izao tontolo izao ny fiangonana dia tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa manana ny fampianarana izay nolovana sy noraisina tamin'i Jesosy Kristy. Dia mampahery antsika fiangonana ry havana ao anatin'izany amin'izao fiandrasana ny fiavian'ny Tompo izao, fa Jesosy Kristy raha tonga dia fahasoavana ho antsika, Jesosy Kristy raha tonga dia nitondra fampianarana ho antsika. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.